Salance arabaina nahatratry ny fahafolo taona ny faritany fipima Frantsa. Asandratra ny teniko isolotany taniko. Anoizatsika ny fotoana dia hiara iredina ny hira fanevan'ny fimpima isika. Asandratra fatena mamito kanizumbaku ivotratrany teniripany ofisy umami sanahary tsofirano tsara ifiombonana ufipima nikavarinovaty ny aina kiboboky tsy maleo ny saina. Iraisako aminy fitiavako ny sotsiolanihy amin'ireo malagasy rehetra amin'ny nosy izay tsara fitoetra Sanahary tsofirano tsara ny fiombonana ufipima nikavarinovaty ny aina kiboboky tsy maleo ny saina. Zay rehetra ho andro ny fiainako sy zay tratreto ny fisainako andalako ny asiny teniko oadigiko matsironeniko Sanahary
tsofirano tsara ny fiombonana ovitima mikafalinova ny aina kivovoky tsy maleo ny saina. Hiditra eto amin'ny kabary fandimbiasana isika eto amin'ny kilasy Nikovavy dia atolotra mpanajana ny filohan'ny faritany fimpima Frantsa Andriamatoa Ramandray Voninadera ny teny. Ramatoa filohan'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy maneran-tany, ianareo brofoiben'ny fimpima any Madagasikara saty ivelan'ny nosy, ianareo filoha-paritany rehetra maneran-tany, ianareo filoha tsampana sy bro tsampana maneran-tany, ianareo mpikambana fimpima maneran-tany, ianareo sakaizan'ny fimpima maneran-tany, ianareo olo manakana sy malagasy rehetra manaraka izao fotoana izao. Tomboky vavy ny bozaka madinika ambavamborika no anorenany ny akaniny, ny tany ampian-tany bitsika taombitsika amin'ny joto no anangonany ny votriny. Fa ny fitiavana izara ny hafalianay aminareo namana praidi ato amin'ny fimpima malagasy rehetra no nanorisika anay hanatanteraka izao lanonana izao izay natao hamoahana mpianatra ho mpikabary sy ho fanasaloran-damba ny fimpima eto anivon'ny faritany fimpima Frantsa. Komby amin'ny teny hoe ny teny ro manandrify ny faka miadidin'ny vo, koa zary tandrifiany mandray fitenenana eto zany amin'ny mahafilohan'ny faritany fimpima Frantsa. Ka ny lamba tarijoro fa ny okarena, ny sioka fambara embona, fa ny azafady atao lohatarona kosa fa naingam-panajana, koa manolotra ny azafady ray volana eto anoloanareo. Ny mitsako tsy lozakaka, ny miresaka tsy loza tsy mara, koa maneho ny fialan-tsiny dieny aty am-piandohana ny amin'izay mety ho tsy ho fahalavirariana rehetra. Tsy ho tanteraka izao fotoanan'io izao raha tsy tao ilay Andriamanitra Andrenanahary izay nitantana antsika indrindra nandritra reny fitao-tsaroka maneran-tany reny, ka dia nahafahantsika manatanteraka an'izao fotoanan'io izao ka dia atolotsika azy ny saotra sy ny dera ary ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ao mandrakizay. Manaraka izany, tolorako ny araba voafantipantona sy ny akory madinidinika ianareo rehetra tsy akanavaka naiza toerana misy anareo, fa sady voam-pifaliana zany no ilim-pihavanana, koa raha riko indrindra ny hafaliana feno fatratra sy ny fihavanana toasina amonto ny tontolo pisianareo. Tomboky lasy tomboky vavy, vaninandro miavaka ho an'ny faritany fimpima Frantsa ny vaninandro anio izay ao anatin'ny fankalazana ihany folo taona ny faritany fimpima Frantsa. Folo taona tokoa mantsy izao no niorenan'ny faritany fimpima Frantsa, ka raha toa folo no isan'ny mpikambana tany am-piandohana ary teto Parisy ihany no nisy sampana, amin'izao fotoana izao kosa tsy vitan'izany fa dia efa azo lazaina fa lasa manerana ny Frantsa mihitsy ny fimpima ankehitriny. Tsy valapatrelahako mikasika an'izay tantaran'ny faritany fimpima izay, fa dia manasa antsika rehetra kosa hijanona hatramin'ny farany, fa misy tantara kely mba efa nomanina mahakasika an'izay, tsy lava akory fa izay zany fanasana antsika rehetra. Manaraka izany indray dia efa tokony natao tamin'ny heritaona moa izao fotoan-dehibe izao sady fankalazana ny fahafolo taona, kanefa noho ny sampona iarahany aina eo tsy tanteraka izany. Manoloana an'izany nefa tsy nijanona fotsiny tamin'izao fa dia natao nefa dia natao izay toisan'ny asa-pikambanana, izany hoe natao zany izay niantsoana no antsoavo tamin'ireo olona rehetra manerana ny Frantsa amin'ny hoe izay mazoto hianatra kabary. Ka ahoana moa samy nisy ny fihiboana, samy hijanona ao an-trano ihany koa tsy aleo fa mianatra kabary. Eto dia isaorana lehibe indrindra ianareo mpiofana rehetra tamin'izany fotoana izany, izay tonga tsy nataonareo toy ny antso anefitra ny antso nataonay ka hoe ako ny namaly, fa dia maro be nareo no nirotsaka nianatra kabary ary tsy vitan'izany ihany aza fa tena nazoto be mihitsy. Raha ohatra ka hoe indray mandeha isan-kerinandro ny fianarana isan-kazoma, dia nisy ny tahaka hoe ohatran'ny tsy ampy azy fa dia nampiana koa ny talata. Zay zany dia tena zava-dehibe fa dia mbola isaorana anareo. Manaraka izany ny azon'ny vaniko laka noho ny taminany riny ny tsara.
Tsy tanteraka nefa zany raha tsy nisy koa reo mpampianatra kabary. Eto dia isaorana indrindra reo mpampianatra kabary rehetra manerana ny Frantsa izay tena nanao ny aintsio zavatra mihitsy amin'ny fikaroana amin'ny fampianarana ny kabary tamin'izany fotoana hatramin'izao. Manaraka izany zany dia na dia mbola lasa loha ary dia efa arabaina sady ianareo izay afa-panadinana rehetra. Mbola roso moa amin'ny fanorana ny mari-pahaizana rehefa avy eo. Manaraka izany koa dia arabaina ihany koa reo izay hosolorana lamba rehetra. Manaraka izany ny tompo kilasy tomboky vavy. Raha izay moa zany ny amin'ny lasa dia ny zava-dehibe miandry ny faritany fimpima Frantsa indray zao dia ny fibanjinana ny folo taona manaraka, zany hoe manomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2023. Raha izao fiaingana izao dia tena mahavelom-panantenana mihitsy satria azo tena azo tsapahitànana mihitsy ny amin'ny hoe forosiny kabary eto amin'ny faritany fimpima Frantsa, ary dia tena iainantsika ilay teny fanevany fahafolo taona hoe asandratro ny teniko isondro tanotaniko. Farany alohan'ny hijanonako zany dia tsy mety ny tsy hisaotra anareo rehetra. Ho atao ankapobeny ny fisaorana aty am-piandohana fa mbola idirana amin'ny Tsipriny any amin'ny farany, fa dia izao fotoana izao no tanteraka aloha dia nisy reo izay tsy nitandro asa sarana, na andry andro tsy nahandry alina na natotosy azy. Ary ity moa dia tena hoe izay tsy mahazo bika na hifatambary ka dia samy nanao izay vitany daholo ny rehetrarehetra tamin'ilay izy. Manaraka izany koa dia isaorana koa ianareo izay tonga manatrika an'izao fotoana izao. Ny fotoana tsy natsehanareo dia tsy manga, ary ianareo izay maneran-tany betsaka ny zavatra no hita eto fa dia mbola atao amin'ny ankapobeny ohatran'izay aloha ny fisaorana anareo amin'izao fotoana izao. Ny farany dia ny fitsofo an-trano atao antsika angambany dia atao tsotra ihany hoe angidy ho lavitry ny andosirany ratsy, indrindra ty valanaretina ity anie nareo, ary rasana tsy misy voa dia ho sitrana soamantsara. Ny fiainanareo feno fahasoavana ary fahasoavana ampy ho ampy-mizava. Makasitraka tombokilahy, makatelina tomboky vavy. Mankasitraka indrindra ny filohan'ny faritany fimpima Frantsa isika. Izao kosa dia manolotra fanajana ny teny ho an'ny filoha foibe maneran-tany Ramatoa Andrimbovonjy Anitra. Andriamatoa filoham-paritany fimpima Frantsa, ianareo birao foibe rehetra manatrika etona, ianareo rafitra tanatohatra rehetra eo anivon'ny fimpima, tompoky lahy sy tompoky vavy. Izao fiaonantsika izao no toy ny devolam-pararano sy ny farihy manganoano, miratava mifanatrika, balika fo mifankahita, na dia ao anatin'izao serasera amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao izao aza. Ny fandraisam-pitenenana moa tahaka ny dia manaraina ka izay lasa loma manitsanando, kombakomanana ny azafady izay efa nety nitondra teny teo aloha fa lamba sariky ny sofiainy ireny atafy ny manam-panahy. Ombakomanana ihany koa ny fialan-tsiny fa te hindava manitsana vidy izany ary manilika izay rehetra mety tsy ho falavorariana. Ny rehetra refesina tsy ary mitovy isika ary ny rehetra lanjaina tsy ary sahala. Ny atao-poko tsy ao am-ponao koa manantitra ny fialan-tsiny. Izay no ela tsy maintsy ny lalovana fa izay koa no aingana tsy maintsy ny seranina mba atody santany dia. Ombakomanana koa ary ny fisaorana an'Andriamanitra fa noho ny fitantanany noho ny fimbinany no natafavory antsika mianakavy tahaka izao. Ny andro iray hifankahitana no hialoavana antsika ary ny fotoana iray hifankalalana dia arabaina mahitsy. Koa kingeriny molotra arahaba no atolotra, mailaka ny vava manolotra ny arahaba. Arahaba tompoky lahy, finaritra tompoky vavy. Arabaina toy ilay mahery fo ka vao miantrana dia tsenaina amin'ny opy. Vao mivolana dia ankaherezina mitehaka ary noho ny anainga dia voatsodrano. Tompoky lahy sy tompoky vavy, miantefa any aminareo izay tompony lanonana anio ary ny tenanay eo anivon'ny foibe ny fikambanan'ny mpikabary malagasy maneran-tany. Eo ianareo izay hotolorana mari-pahaizana, tsy adinoina ihany koa ianareo izay hosalorana lamba.
araba sy rary atolotra anareo, olo mahery anie ianareo ka hiaro ny kolontsaina malagasy, tsy ho saron'ny fandrosoana, tsy ho difitry ny fanatontoloana, fa ataontsika ho fitaovana hoety manatratra ny tanjona ireny rehetra ireny. Makasitraka anareo ary ny safidiny tsara ka nirona ao amin'ny fanondrotana ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny kabary. Vita soa ny fianarana hiantsehatra ianareo, na any ampitan-dranomasina any aza misy ny takalo izay fanaovantsika, misy ny sehatra izay ahafahana atao hoe mampiatra izany kabary izany, na dia eo amin'ny anivo misampana izay misy anareo ihany aza. Mankahery anareo indrindra ary fa adidy masina ho an'ny tanindrazana izany. Maro ny soetin'ny kabary, andraketana sy hanovozana ireo kolontsaina mantsotoavina malagasy amin'ny masopo-pahendrena azy. Ery sy haren'ny teny malagasy ihany koa ny kabary ka aja sy reharea ny fananana azy. Tsy injo ombeny fa mampiray ny malagasy ny kabary ary miharihary izany na ankasoavana na ankaratsiana. Faly sy ravo izay manana anareo. Ianareo no hokiady sy voninahitra ka hanohy sy hanaparika ny hasoan'ny kabary any amin'ny toerana misy anareo tsirairay avy. Manarak'izany mitodika aminareo tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny faritany Fimpima Frantsa izahay. Tarihan'Andriamatoa Filoha sy ireo birao mpiara-miasa aminy. Isaorany ianareo noho ny fiaraha-miasa, ankasitrahany ianareo noho ny havitriana. Mandraka ity androany ity dia mbola feno hery ny kabary ary mbola maro ireo mpianatra kabary, na dia efa hoe 10 taona aza, 10 taona mahery moa ny faritany Fimpima Frantsa. Ny azony sofidoroboka hoy isika dia noho ny fisandrahaky ny sampana ao aminy ary noho ny tozy tsy ankijanona nataonareo tompon'andraikitra isan-tsehatra izay manokona ny manta honya mandoatra ny dovia ary mandroso ny masaka. Mendrim-pisaorana ianareo, mendrim-pisaorana fa nanao ka nahavita, nilofoka nahatafita, namboly toe-po sy toe-tsaina tia mandalina ny kanto ary ny tsara vita omaly anie mbola antenaina ho amin'ny ampitso dia ny 10 taona manaraka. Tsy mora ny miatrika izany 10 taona izany, tsy lavina fa mety misy ny tsy fitoviam-pijery. Mety misy ihany koa ny fahasamihafan-kevitra nefa tsy maharava ny fiombona ny rehetrarehetra fa mby amin'ny hoe orom-pataka ny mpanenina ka ozongozotsy hongotana. Etsiketsetsy hialana fa teateafiko mafy, tsapatsapaika teza. Be ny vita, mbola maro ny atao, ankahirezana ny tompon'andraikitra rehetra, tsy misy mafy tsy laitry ny zoto, tsy misy laina tsy resin'ny lofo. Miaro sy manonitra ny fomba mampitenenana malagasy amin'ny alalan'ny kabary ny tanjontsika, atao ampinoana, ampitiavana dia ho lavorary izany rehetra izany. Farany manantitra ny fisaorana sy ny fankasitrahana antsika rehetra maneran-tany, mahay mifanotrina amin'ny fotoan-dehibe tahaka izao. Tsapa fa velona sy miaina tokoa ny fikambanana, manome fotoana antsika rehetra amin'ny 17 ny volana May satria tombo iray indray ny sampana Fimpima ivelan'ny nosy, fitokanana ny sampana any Côte d'Ivoire. Koa manasa relahy, manasa reroy atsika jiaby ny kabary. Saotra indrindra tompoko. Mankasitraka indrindra ny Filoha Foibe maneran-tany isika ka ho fankasitrahana azy dia andeha hiara hitehaka isika any amin'izay misy atsika tsirairay avy any. Anohizatsika ny fotoana ary dia ndeha isika hanao lalao fialamboly ka Ramatoa Langlois Bodo izay talen nietsiky ny sampana Paris no hitarika izany lalao ataontsika izany ka atolotra no ampifaliana Bodo ny sehatra. Saotra indrindra ny Joël nanolotra ny teny. Ankafaliana no iarabako antsika rehetra manatrika eto. Ho an'izay mbola tsy mahalala, eo araka voalazan'ny Joël tao, Bodo Langlois no anarako. Sampana Paris no misy ahy. Ny voalohany teniko dia miarahaba anareo mpiofana afa-panadinana soamantsara. Mino aho fa maivana kokoa ianareo ankehitriny nahavita izao dingana izao ary aingane ka tsy hijanona amin'izao tanjona izao ianareo fa mbola hiezaka hanohy hatrany fa be no atao.
ka ho fanohanana sy fanotronana an'ireo vao afam-panadinana dia manolotra antsika rehetra izao hetsika izao ny tenako. Andao isika hiara-handray anjara hamaly ireo fantaniana tamin'ny fanadinana. Koa mangataka antsika rehetra izay manatrika eto, hirotsaka an-tsehatra na ianareo mpiofana, na isika mpikambana, na ireo sakaiza, fianakaviana, namana, ianareo rehetra izay manatrika eto, ampirisihana handray anjara daholo. Marihana fa izay voalohany amin'ity lalao ity dia ho tolorana marim-pankasitrahana rehefa vita ny lalao. Ny atao hoe voalohany dia izay nahita ny valiny rehetra ary izay kinga indrindra. Hiditra amin'ny lalao ary isika mila mampiasa fanday ny fandraisana anjara. Atao isika hilalao. Manasa anareo ary mba samy handray ny findainareo azafady. Ito no atao hoe finday. Samiara mandray ny findainareo rehetrarehetra. Sokafy ny internet dia raisy ny adresy hoe www.menti.com. Raha vao tafiditra io dia ohatr'izao ny mipoitra amin'ny telefoninareo amin'ny findainareo. Dia raha vao mipoitra izany io mila mampiditra kody. Ito ny kody 39 44 05 54. Dia tsindrio ny hoe submit. Dia raha vao tafiditra amin'ilay hoe submit dia misy an'izao indray no mipoitra ao amin'ny telefonina. Dia hoy izy hoe azafady mba tsindrio kely io fo io ambany io. Mino fa mahatazana an'izany daholo nareo amin'ny telefonina. Mihoatra ny zatra tsika izao ny mandray anjara. Alefa ary tohizantsika ary. Misy miova ary ilay eo amin'ny telefonina dia poitra ny hoe ny anarana. Ampidiro izy ny anaranao. Raha vao tafiditra ny anarana dia toy izao indray no mipoitra eo. Tsy mitovy amin'io, tsy voatery mitovy amin'io ny sary mipoitra any aminareo ka ho hisy fantaniana izany iseho eo dia mila mamaly izany misy valiny maromaro izany mivoaka eo dia mifidy vali teny anankiray ihany. Mandeha ary ny fantaniana dia izao mila valiana haingana. Oviana no niorenan'ny fipima tao Madagasikara. Manana 7 sekondra ianareo. Misy valiny 4 io ny anankiray ihany no marina. Dia toy izao ary ny valiny hitantsika. Ny valiny marina dia tamin'ny 19 Novambra taona 1380. Toy izantsika ny lalao. Ireo izany ny anisan'ny voalohany. Izany hoe anisan'ny voalohany izany sady marina ny valiteniny no ireo ny anisan'ny kinga indrindra. Toy izantsika ny lalao. Hiditra amin'ny fantaniana faharoa isika. Oviana no niorenan'ny fampana fipima Frantsa. Tapitra ny fotoana ny tena valiny marina izany dia tamin'ny 10 Aprily taona 2020. Hatreo indray aloha izany ny laharana amin'izao fotoana izao. Toy izantsika ny lalao. Hiditra ny fantaniana manaraka isika. Oviana no lasa faritany fipima Frantsa ny sampana fipima Frantsa. Tapitra ny fotoana. Ny valiny dia tamin'ny Aogositra taona 2020. Misy 330 no namaly marina. Dia izao indray izany ny laharana vaovao. Fantaniana manaraka. Iza amin'ireto toeram-piofanana kabary ireto no efa sampana fipima Frantsa. Tapitra ny fotoana. Sarotra izany fantaniana izany. Ny valiny tena marina izany dia i Avignon. Ny Avignon izany no efa sampana. Dijon, Montluçon sy Nice rantsana daholo ireo. Ho jerentsika ny valiny. Iza no nahita ny valiny marina. Eny ary. Hiditra amin'ny fantaniana manaraka indray tsika sady farany. Lazao izay firenena
efa misy fimpima ivelan'ny Madagasikara, Benelux ve, Egypte ve, Italia ve, Maurice ve. Misy valo maro eo fa raha vao mahita iray ianao dia efa mety. Indray mifantapitra ny fotoana, valiny. Benelux misy fimpima, Maurice, nosy Maurice misy fimpima, ny Egypte sy Italia tsy mbola misy fimpima aloha ny hatreto. Jerentsika indray iza no kinga indrindra. Ka io zany ny valiny farany ilalaina zany no nahazo ny laharana voalohany no sady nahita ny valiteny marina amin'ny rehetrarehetra no kinga indrindra namaly ny valiny. Dia afa-tsika kely ilalaina. Azonay angaviana ve ianao lalaina an'olo-tena anonona ny anaranao avy aiza asa raha misy teny fohy tianao ambara zany an'olona rehetra eto. Lalaina Andriamiaritsony anarako filohan'ny sampana fimpima mena masoandro. Zany hoe tsy nijery sy papa fa efa 15 taona mahery ny tato amin'ny fimpima dia efa mba mahafantapatatra kely ihany. Saotra indrindra tompoko. Dia afa-tsika mafy izy. Ka izao lalaina ho tolorana araka ny voalazako tao aloha zany dia ho tolorana marim-pakasitrahana rehefa avy eo. Fa mialohan'izay dia ho zaraintsika amin'olona rehetra eto ireo fanampin'ny fanazavana momba an'ireo valim-panontaniana. Mahita tsara daholo toy izao ary ireo toerana ahitana sampana eto faritany Frantsa: Avignon, Bordeaux, Lyon, Marseille, Menamasoandro. Avy eo zany lalaina filoha-tsampana ao amin'ny Menamasoandro dia reto rantsana ao amin'ny Menamasoandro: Angers, Brest, Laval, Le Mans, Nantes, Niort dia Rennes. Sampana manaraka: Montpellier, dia Mulhouse, dia Orléans, Paris, Rouen, Strasbourg ary Toulouse. Hiditra amin'ny rantsana indray isika, rantsana ao amin'ny faritany Frantsa zany misy any Bourges, Dijon, Dreux, Grenoble, Montluçon, Saint-Étienne, Lille ary Nice. Ireo zany fanampy ny fanazavana tamin'ny sampana sy rantsana ao faritany Frantsa, faritany fimpima Frantsa. Izao indray tsika hiditra amin'ny fanampy ny fanazavana momba an'ireo fimpima ivelan'ny nosy Madagasikara. Ka atolotra anareo aloha zany ny faritany ivelan'ny nosy. Aiza avy no misy ny faritany fimpima ivelan'ny nosy? Ao Canada, Frantsa, Suisse. Ireo ny faritany. Dia hiditra amin'ny sampana indray isika. Ny sampana ivelan'ny nosy misy any Benelux, Norvège, Allemagne, La Réunion, nosy Maurice dia tia moa izany vaovao vao azo vao izao dia rantsana izy teo aloha fa dia lasa sampana izy zany izao araka ny voalazan'ny filoha hianatra teo. Côte d'Ivoire sampana izany fa tsy rantsana intsony. Dia izay ary ny fanampy ny fanazavana tamin'ilay lalao teo. Iverina amin'ny lalaina itsika. Faly miarabanao ny tenako izany lalaina nahazo ny laharana voalohany tamin'izao lalao izao. Dia manolotra anao ity marim-pakasitrahana ity ho fahatsiarovana izao lanonana izao. Ho fanamarihana sy fankasitrahana anao noho ny fandraisanao anjara mavitrika tamin'ny lalao nataon'ny faritany fimpima Frantsa 15 Mey 2024. Misy ny filoha fimpima faritany Frantsa Dera Ramandray Vonona sy ny filohan'ny fimpima maneran-tany Andry Niaina Andriambovonjy.
ka ho alefa aminao izy io ho angatana aminao ny mail-anao rehefa avy eo ho alefa aminao izy ity ho fahatsiarovana. Ambaramara werikitana keli Paguenundra yelo Akaki varevunu nyandu maraine Nangasani saina Balasana sa werilani tambuni Sani vechuni funya Maswadwana zabani yaizini tani Kantu tela drayani Intaimi sitara takeli misuku Bichilu mifuku Intayati nibisipe wafafa Mameluna tafa Ia tafa bidini Kafana tenano Bikura kurana Kurana bikuri Ifali faline Matuju nitina Ambara weri kitana keli Pauenundra yelo Akaki varevunu nyanu marane Nangasani saina Balasalaza werilani tambuni Sani vechuni funya Maswadwana zabani yaiti tani Kanju tela tayani Eny ary tompoko lasy tompoko vavy mbola manantitra ny arahaba-ny ho an'ny lalaina dia mankasitraka indrindra ny body zany tamin'izay fampahalalana miendrika lalao nentiny tamintsika teo izay. Izao kosa dia hiditra amin'ny tapany faharoa ny fotoana isika izay anatotosana ny fanolorana ny mari-pahaizana, ny fandraisana ho mpikambana ary ny fanasaloran-damba. Ka eto dia tonga dia atolotry ny taleny fampianarana sy ny fikarohan'ny ivelan'ny nosy ny teny Andriamatoa Rakotomavy Tafika. Anao ary tompoko ny teny. Makasitraka indrindra ny mpanolotra nanome ny teny. Tompoko lahy sy tompoko vavy, amin'izao fotoam-pandrosoana izao, ilazana ombienimbeny fa andro ny asa izao, fa ny kabary dia resaka mandany andro. Dia nahoana no mbola ampianarana foana ny kabary, nahoana no ny fampianarana kabary no antom-pisiny ny fikambanan'ny mpikabary malagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny teny manan-tompo, izaho mananjo ary ianareo manan-kasina. Arak'izany azo lazaina ho vakoka sy sotoavina ny fandovana hatramin'ny sy ny teny malagasy ny kabary. Ireo zoky ray aman-dreny na olona voafatona teo amin'ny fiarahamonina no tompony sy mpitondra ny teny hatrizay. Ny taty ivelan'ny nosy dia nanafatra mpikabary raha tiana anetriketrika ny raharaha. Tena maka fotoana zany ary mandany vola be ny fanatanterahana azy. Ny ranolalina nefa azo lakanina, ny adilalina azo toarina, ary ny kabary tsy hay koa tena azo ianarana tsara. Koa nosokafan'ny fimpima mba isy mpikabary, isa mpianakaviana, isa tokantrano, naiza misy malagasy. Koa teraka amin'ny fanontaniana manao hoe fa ahoana moa izany ny fampianarana kabary ato amin'ny fimpima. Atao amin'ny fimpima hoy aho, satria misy fampianarana kabary any amin'ny toeran-kafa ataona fikambahana hafa. Ary ny kabary tsy isika malagasy irery akory no mikabary, fa ny firenena maro samy hafa nanokana sehatra manokana andalinana sy ampianarana fikabariana na ny atao hoe art oratoire. Fa mbola hafa ny mikabary
manatrika vahoaka na fianakaviana malagasy. Isika malagasy mantsy amin'ny ankapobeny raha anambara toe-javatra, indrindra raha te hiangavy olona na hitona vahoaka, dia sady tsy azo hitratrevatrevana no tsy mahatanty teny mivatambatana. Noho izany ampianarana ato amin'ny fimpima fa alohan'ny amalina ny fanontaniana hoe inona no tenenina, dia ny nahoana aloha, nahoana no izao sy izao no voambolana fiteny, ary ahoana no fomba mety hitenenana azy na ny rafitra anambarana azy. Ny fampianarana ato amin'ny fimpima talohan'ny fihibohana na ny tanetanin-drazana zany na ny taty Avilanosy dia fampianarana mitovy lenta. Ny toerana ampianarana no nahasamy hafa azy. Am'izao anatin'ny fihibohana zao kosa dia lasa misandrahaka maneran-tany ny fampianarana, mandondombaravagana amin'izay tany sy toerana rehetra misy connexion ny fampianarana koa ampandrosoy, ampiatranoy. Fampianarana mifankahita amin'ny vatana, ampitaindavitra, andraisan'ny mpampianatra kabary maro tena ikoizana mandritra ny fotoana 8 volana eo izany fampianarana izany. Mianatra sy manazatra tena mikabary manalama vava, zany no atao, ary faranana amin'ny fanadinana izay anolorana mari-pahaizana ho an'ireo afa-panadinana. Koa raha te hafantatra hoe inona no mahasarobidin'ny kabary amin'ny mahasoatoavina sy vakoka azy, raha te ho mpikabary na ho mpamorona kabary ianao, raha te hikabary amin'ny teny malagasy madio, mazava, teny malagasy mendrika sy mihaja, dia ampiantranao eo tokantranonao amin'izay andro sy ora mahafaka anao, naiza misy anao, fampianarana karakara ny fimpima. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Makasitraka anao Andriamatoa Tale. Izao ary dia atolotra ny tonian'ny fampianarana eo anivon'ny faritany Ramatoa Fokary Normbo Angliva ny andraikitra ny fanononana ny anaran'ireo afa-panadinana. Anao ary tompoko ny teny. Misaotra nanome ny teny. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ombako manana avokoa ny arahaba ombam-piarenantsoa natobaka tamintsika teo. Mitodika aminareo afa-panadinana aho. Arahabaina manokana na dingana tokonana ary rarina iroso, andalina trany ilofo, anandratra avo ny tenin-drazana mba hisondrotra asina ilay tanin-drazana. Namafy voy ianareo, koa ankehitriny dia mijinja ampifaliana. Ampifaliana satria hotolorana mari-pahaizana tsiraray, ary dia ampifaliana tokoa no izaran'ny faritany fimpima Frantsa izany ampiarahiny amin'ny sodrany fohy nefa manandanja, maleova, mahalasana. Toy izao ary no amin'ny io mari-pahaizana ho zaraina aminareo io. Fohy be ny fikambanan'ny mpikabary malagasy kabary, ary am-pirenena mampandroso ny taranaka ankehitriny ary lovanjafy. Izay tian'ny tanindrazany, izay tian'ny tenin-drazany azafady, tian'ny tanindrazany. Kabary ivelaran'ny isaparitra mampiray ny malagasy, kabary antsika jiaby, mari-pahaizana atolotra ny ity mari-pahaizana ity no izy nahavitan'ny fanadinana iombonana nampanaovan'ny fiadidin-draharahan'ny fampianarana sy ny fikarohana ary ny koloteny amandrimba faritany fimpima Frantsa, ary nahazo ny lanjam-pahaizana natao tany Antananarivo 15 Mey 2020, dia manao sonia eo ny tompony, ny mpiandraikitra ary ny filohan'ny fimpima maneran-tany Ramatoa Andriambovonjy Antriniaina.
dia iroso amin'ny fizarana izany mari-pahaizana izany ary sika izao. Atombontsika amin'ny sampana Rouen, andiany 10 taona, tarika vetso, misy anaky olona 4 izy ireo. Morel Liantso, Rabe Malalatiana, Randrianarivony Rivo Andriamandresy, Randrianomanana Sylvain, dia mirositsika amin'ny sampana Strasbourg, andiany 10 taona ihany, tarika Soafanahy, mirahalahy izy ireo, Andrianasolo Tovo Asina Herzo, Ramparany Andry. Sampana Mena Masoandro, hitanareo tao ny voalohany, andiany 10 taona, misy anankiray, dia Ramatoa Rakoto Arisoa Voangy. Sampana Mena Masoandro ihany, miisa 2, Rakoto Arisoa Andriamiaro Maefa, ary Razafindrasimba Andrianaivo Ala. Sampana Toulouse, andiany Sedra Siatrika, miisa 5, Andriamalala Elia Tantely, Herinanahary Mosesy, Rajonarson Jones Franky, Rajonarso Natolotra Jones, Rasamitina Aina Stéphanie, ary ny sampana Toulouse andiany 10 taona, misy isa iray, Ramione Andriamanamisata Tojo. Sampana Lyon, andiany 10 taona, tarika Ravintsara, miisa 12, Rabe Harrison Aingotiana, Rakotomavo Antaniaina, Rajofetra Aja Nirlanto, Rasoa Miaramanana Aingolalaina, Ibrahim Yasmine Ismaela, Rakotomanantsoa Rasotaina Marie Vola, Raharimanana Fabien, Tsifirena Rosala Lao, Randrianirina Nal Roland, mialatsiny mba tsisy sary, Rasolofo Manana Anjara Volasoa Kanto, Ravelo Arsoa Aurélie. Sampana Marseille, andiany Santatravo miisa 3, Santatravoka azafady, Rakoto Arnirina Saloy Noriniaina, Ravelomanana Andrianirina, Andrianarivo Rahelizao. Sampana Montpellier, andiany 10 taona, miisa 4, Rasoanatoandro Solomalala, Ravelojaona Volana, Ranaivo Jean Gérard Andrianiaina, Rakotoniaina Santatra, ary sampana Paris, andiany 10 taona, tarika 4, misy 5 mirahavavy, Randriambololona Ramanal Sylvie, Ramarsonna Flavienne, Ramiandramanana Anitra Lalaina, Rafanomezana Lovaniaina Anita Valinette, ary Mirainy Anjara Aina Mahasoa. Sampana Paris, andiany Vahatra, miisa 10, Rakotomanantsoa Emma, Rajoelson Andry Finaritra, Ramampiandra Vola Miaronjato, Razafy Mahatratra Pierre, Andriamaneho Nivoarsoa, Rasolonjatovo Ranaivo Jacqueline, Andriamiandrisoa Navalna Lisbonne, Ramandrisoa Sandra, Rasoa Maromaka Anitriniaina, ary Ratsimandresy José. Sampana Paris ihany, andiany 10 taona, tarika hina,
sy 8 izy ireo. Rahaingoson Saoly Arlala, Andriambololonivo Soloniaina, Davidson Marie-Pierre, Raliterason Véronique, Andriamaslalao Olivier, Ramanana Rahari Irène, Wagner Anouk Aing, Fensou Huberto, ary rantsana Dijon, andian'ny fahafolotona tarika amin'ny Yoka, miisa 2, Darso Rasolofo Mampianina Léon, ary Andrianiaina Andry. Dia misy koa ny ao amin'ny rantsana Montluçon, andian'ny fahafolotona tarika Akazia, miisa 2, Randreza Olivier. Ireo ary tompoko hitanao reny ireo mpianatra omena mari-pahaizana, tsy mpianatra tamin'ity taona ity ihany fa nisy tamin'ny taona lasa, satria moa araka ny toe-javatra misy eto ambonin'ny tany dia tsy afaka ny tanterahana izany, ka dia izao no tanteraka ataontsika amin'ny alalan'ny tambazotra izao. Saotra tompoko. Tompoko lahy, tompoko vavy, atolotra anao ny hira fankalazana ny fahafolotona ny FIPIMA Frantsa, ko maiza makafy e! Salanche arabaina nahatratry ny fahafolotona ny faritany FIPIMA Frantsa, asandratra ny teniko isondrotany taniko, izahay FIPIMA dia tiany tenindrazanay, mampiray ny malagasy ny teny fanevanay, manentana anao, mampiofana anao, bizara sy mampianatra amin'ny alalan'ny kabary. Izahay avy aty Frantsa dia manondrotra sy miaro, ny sotoavana malagasy mankafy ny fihavanana, manandratra ny kabary ataonay mibaribary, mba hivelarany samparitra ro kabarintsika jiaby. Iza tia ny tenindrazany, no tia ny tanindrazany, manaja ny teny gasy sy menatra miteny gasy, mampiray ny malagasy mampiomna tsika iabe. Manaja ny teny gasy sy menatra miteny gasy, mampiray ny malagasy mampiomna tsika iabe. FIPIMA, 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 FIPIMA Frantsa, mampirisika anao ity ny kabare. FIPIMA, FIPIMA, FIPIMA Frantsa, manentana anao ity sy ankafy ny teninao. FIPIMA, FIPIMA, FIPIMA Frantsa, mampianatra ohabolana iteny fomba sy fahendre. FIPIMA Frantsa, manoro anao anaja ny sotoavina malagasy. Arabaina tsika jiaby, folotona zao mitsangana ny faritany FIPIMA Frantsa. Folotona FIPIMA Frantsa, FIPIMA folotona FIPIMA Frantsa, maro mietsika mandavatona fana manatratra ny tanjona, misy ny fampifanana mikabary ho an'ireo zay maniry anatra, efa ndiany maro tonandalo tao aminy, telopolo sy efajato nefa nivoaka tamin'izay folotona zay. Saka isaky ny tanan-dehibe eto Frantsa dia misy fampifanana, misy koa ny fianarana mpitan-davitra amin'ny fampiasana teknôlôjia, misy ny fitsapapahaizana, fanolorana maro-pahaizana, ho an'ny mpikamana raikitra dia salorana lamba FIPIMA. Iza tia ny tenindrazany, no tia ny tanindrazany, manaja ny teny gasy sy menatra miteny gasy, mampiray ny malagasy mampiomna tsika iabe. Manaja ny teny gasy sy menatra
miteny gasy mampirany malagasy mampiombonantsika iaby fimpima Frantsa mampirisika anao itiny kabare fimpima Frantsa manentananao ity sy ankafy ny teninao fimpima Frantsa mampianatra oabolana iteny fomba sy faraene fimpima Frantsa manoro anao anajany sotoavina malagasy asanatro ny teniko isondrotany taniko miompifaliany dia hoainga vao indray ho an'ny faritany fimpima Frantsa ny 10 taona manaraka hoela velona ane ny kabary malagasy hoela velona ane ny faritany fimpima Frantsa eny ary tombokilasy tokovavy izao ary dia angatahana ampanajana ny filohan'ny faritany Frantsa anohy ny fotoana mahakasika ireto fiofana vaovao na hoavirina mpikambana izao. Tombokilasy tombokovavy eo anareo izay vao nitolorana maro-pahaizana teo dia manantitra ny fiarabananareo moa zany dia ary eto dia mbola makasitraka sy anareo rehetra satria tsy mora le nianatra an'ilay kabary ary hita mihitsy hoe ny fitaintainana hatramin'ny fotoana farany kanefa izay le tena manome tsirony an'ilay kabary manjary ohatrany hoe tsisy vidiny le hoe maro-pahaizana nitolorana raha ohatra ka hoe azo maim-poana fotsiny teo fa dia iray aloha zany ny voalohateny dia mbola nisorona sy fakasitrana anareo eto koa dia mbola averina ihany le hoe fahaitsika tsara hoe niazo ny vanikolakana ny tanina andrininy tsara fa dia mbola manantitra ny fisaorana indrindra an'ireo mpampianatra kabary rehetra dia eto zany ny manaraka izany dia ny teny izay eo ambara zany dia izao fimpima moa zany araka izany anarana zany hoe fikambanan'ny mpikabary izany hoe mpikabary ihany no atao ny fimpima ary ny fomba hoe mpikabary ho antsika dia tsy misy afa-tsy ny fianarana kabary izay zany ny zava-dehibe nareo zany dia efa mpikabary amin'izao fotoana izao rehefa vita ny afaka fanadinana dia misy ny hoe fangatahana hoe hirotsaka mpikambana tonga aloha atao amin'ny fimpima zany amin'ny taona voalohany dia nisy taratasy ny foanina nanaovana sinoa dia nisy ny fanaovana ny toky fa dia atao zany angatahana zany ianareo hanao ny toky azafady Vonao ankatoy fianazany zava-fototra sy ny fomba fiasana azy ary mirafitra taratohatry ny fimpima ary manome toky fa hiazo sy hanolotra ny fomba mampirenena malagasy amin'ny alalan'ny kabary izay tia ny tenin-drazany tia ny tanin-drazany hoela velona ny Madagasikara sy ny teny malagasy hoela velona ny fikambanana mpikabary malagasy. Eny ary fa dia ampifaliana no andraisana ny toky voaray ny tokonareo dia samy mangataka antsika rehetra zany aloha mba hitehaka any amin'ny toerana misy antsika any. Ampifaliana lehibe koa zany no andraisana anareo mpikambana fimpima zany hoe manomboka izao dia ny tombo indray ny isantsika mpikambana tafiditra ataony hoe fianakaviam-ben'ny fimpima ianareo izay moa raha ny fahafantarana azy dia efa any amin'ny hoe 240 maherintsika zany ny ataon'ny fimpima zany hoe maneran-tany zany indrindra moa ny ataon'ny fimpima Frantsa zany dia tena faly dia faly manana anareo ary dingana ray iny ny vita fa dia mbola miandry ny dingana manaraka fa dia n'izao efa hifarimbona hatranytsika hanao izay ampiroborobo ny faritany fimpima Frantsa dia makasitraka tompoko. Miarahaba anareo dia nira faneva andininy fahatelo no mbola nilorantsika tena ihany koa ao anatin'izany sotoavina malagasy izany. Rehetra ho andro ny fiainako sy zay tratreto ny fisainako
Matigito matsiunenito Sanari tsufiranu tsara Nifyukunana ufipima Nikafahinuva atiniana Kibuvuki maleu nisaina Izao isika dia hiditra amin'ny fandraisana mpikambana raikitra ka angatahana fanajana ny filoha foibe maneran-tany hitarika izany fotoana izany. Misaotra nanome ny teny ny tanana vanana hono tsy maray sahafa, ny tanana vy tsy maray kifafa, ny ray amin'ireo tsy mavadika banga raha tsy izy roa no miara-manainga. Matoa ny fikambanana toy izao dia eo ireo mpiara-miasa marobe manatrika eto ireo birao foibe eo anivon'ny FIPIMA, koa iangaviako indrindra ny mpiandraikitra raha any ivelan'ny nosy mba hifanampy amin'ny fandraisana ny mpikambana raikitra ilaza izay voalaza ny vona mampiray. Andriamatoa Rabepisoa Alfred, mpiandraikitra raha ivelan'ny nosy. Sotra tokony hanome fitenenana manantsika ny arabantsika rehetra araka ny fomba fiasa anaty FIPIMA lohateny faharoa andininy fahadimy ary araka ny tarazo FIPIMA dia ireo mpikambana rehetra voaray ho mpikambana dia mbola mandalo fizahan-toetra eritaona ary manao tatitra miezaka nataony avy eo voasalorana ampaibe maso milamba FIPIMA ao aorianany velirano ka mpikambana raikitra no iantsona azy ireo. Ireto ary ireo mpikambana anaty-tosa izany avy ato amin'ny faritany FIPIMA Frantsa. Ao amin'ny sampana Rouen, ao amin'ny Andiatatamo dia Ramiljaune Laurent Julien, Rasolo mampiandra Rakotovao Nirina Soa, Radimy Tojo Raymond, ao amin'ny Andiafahafolo Tarika Vetso, Morel Liantso, Rabe Malalatina, Randrianarivony Rivo Andriamandresy, Randriany Manana Sylvain Janot. Ao amin'ny sampana Strasbourg kosa Andia fahafolo taona Tarika Soafanay, Andrianasolo Tovoasina Herzo, Ramparany Andry. Ao amin'ny sampana Menamasoandro, ao amin'ny Andia fahafolo taona Rakoto Arso Voangy, Andiany Miahabo, Randria Tsilefitra Niry Arso, Ramastera Antaniaina Narindra, Rajona Arson Lizy Asina. Ary Andia Akanga Mazava-Tsinanana, Razafy Mamonjy Christian Gaetan. Ao amin'ny sampana Toulouse, Andia fahafolo taona Ramiona Andriamana Misata Tojo. Ao amin'ny sampana Lyon, Andiany fahafolo taona Tarika Ravintsara, Ravelo Arso Aurélie, Ibrahim Yasmine Ismaila, Rakotomavo Antaniaina, Rakotomanantso Soataina Marivola, Rabe Arson Aingotina, Rajofetra Ajanirlanto, Rasoa Miaramanana Aingolalaina, Rarmanana Fabien, Tsifireny Rosa Lalau. Ao amin'ny sampana Lyon kosa Andia fahafolo taona Tarika Ravintsara, Rasolofomanana Anjaravola Sokanto, Randrianirina Naly Roland. Ary ao amin'ny Andia fanorenana Rakotomanana Christian Gabriel ary Venerosy Francis. Ao amin'ny sampana Marseille Andia vonona Randria Mampionana Rondo. Eo amin'ny sampana Montpellier Andiany fahafolo taona Rakotomena Santatra, Raveljaune Volana, Rasoana Antoandro Solomalala, Ranaivo Jean Gérard Andrianiainy. Ao amin'ny sampana Paris Andiany Razana Malala Rety Tarika Fafy, Andria Tsilefy Miampita, Ravelo Arso Lidi Nour Seheno. Ao amin'ny sampana Paris ihany Andia fahafolo taona Tarika Fatratra, Rafanomezana Lovaniaina Anita Valnetta, Nirainy Anjara Aina Mahasoa, Ramiandramanana Anitsalalaina, Randriambololona Ramanaly Sylvie, Ramasona Flavienne.
ao amin'ny andia fahafolo taona tarika hina Raingson Saoly Arlala, Andriamasolalao Olivier, Andriambololona Nivo Soloniaina, Ramanana Rahary Irène, Davidson Marie-Pierre, Wagner Anouk Aingo, Ralperason Véronique ary Fenoso Huberto. Ao Marantsana Dijon kosa andia fahafolo taona tarika Ambioka, Darso Rasolofo Mampianina Léon ary Andrianiaina Andry. Ary ao Marantsana Montluçon andian'ny fahafolo taona tarika Akasia Randreza Olivier. Zay ary raha matofilo ireo mpikambana vonona nio mpikambana raikitra koa minanay miteny. Makasitraka Andriamatoa Mpiandraikitra Raha Ivelan'ny Nosy tamin'ny fanolorana ireo mpikambana raikitra fipima. Ankehitriny ary araka ny voalazan'ny boky Vona Mampiray izay ahitana ny fomba fiasana sy ny tarazontsika eo anivon'ny fipima, efa nitapahana efatrany amin'ny 20 taona lasa latsaka kely, dia misy ny velirano izay ataon'ireo salorana lamba koa manaingy anareo mba hiretona izany velirano izany. Eto raha fikambanana mpikambana malagasy manontolo izao dia manao velirano fa tsy hivadika amin'ny toky efa tantereko fa mampatory anazy ny sasafototra sy ny fomba fiasa anaty ary ny rafitra karatory ny fipima hiaro sy hanototra ny fomba famitenena malagasy amin'ny alalan'ny kabary anefa ny adidy sy anavelaka tsikapo ny andraikitra manandrify azy oelavelona ny Madagasikara sy ny teny malagasy oelavelona ny fikambanana mpikambana malagasy. Saotra tompoko, koa amin'ny anaran'ny fikambanana mpikambana malagasy manontolo no anambaranay amin'ny fomba manetriketrika fa voaray izany ny velirano nataonareo ary mpikambana raikitra eo anivon'ny fipima ianareo manomboka izao. Koa eto ihany koa izany no anambaranay fa azonareo atao ny misalotra ny lamba fipima manomboka izao. Miankina amin'ny firenena moa raha tsy misy tsony ny amehana ara-pahasalamana ka tsy misy ny atao hoe anelanelana ray metatra sy ny maro samihafa dia manaraka ny tarazo mahazatra ihany isika. Iangaviako indrindra ny teknisianina mba ampiseho izany lamba fipima izany koa mirary soa anareo, aza manipy fanevam-bian-tanana, aza manjera amboara mbiatratra koa hoy izay hoe mahaleova mahalasana, adidy amanandraikitra ny lamba iantsoroana, mahefabe ho an'ny tenin-drazantsika, mahefabe ho an'ny fikambanantsika. Misaotra tompoko, ambarako ary famifarana ny lanonana fanasalorana lamba. Mankasitraka indrindra Ramatofilo, totosa ary izay ny lanonana famoahana ny mpianatra, ny fandraisana ny mpikambana ary fanasaloran-damba, koa mialohan'ny kabary ataon'ny solotenan'izy ireo dia ndeha isika hiara iredona ilay hira manao hoe tsy aleo ve ny tenin-drazana. Usuluna mirana na arco tic-tic.
tanana tsy tiany tenindrazany dia tiany tanindrazany sarasara tsy ambaka toboko la salanitra manimanitra toboko vavy tsara toboko ny miainy fa mitefinjana ary hafa ihany tsara ny teny vahiny fa ny tenineny mamy valy tenineny mantsy a matetika eny feno fitiavana tsisy fandavana tsy aleoveny tenindrazana no afafy sy hotazana ny fikambanampikabary malagasy dia maniry ianao mba hiaraka aminay hiaro sy hanonotra ny fomba mampitenenana malagasy ndahoary tsy aleove mba ny tenindrazana no asoany sambony mba ho be mpitazana ny kabary dia antsika jiaby ka tsy misy faneso na hifandraviravy tsy aleove mba ny tenindrazana no asoany sambony mba ho be mpitazana ny kabary dia antsika jiaby ka tsy misy faneso na hifandraviravy Laina fanyantena no indraindraina satiny tenindrazany satiny tanindrazany kay famoretanana mampiray fiavanana ankafizo ny tenindrazana asondroto ny fomban-drazana zany mangataka ny solotenan'ireo andia vao navoaka ary tompoko andray ny tena kehitriny tokolasy toko vavy mikobadamba aneny aparatazana manofatanana aneny andohatanjona tody ny tanjona nirina koa arabaina tafitasonina andrandraina fa afakamiona ampifaliana eto amin'izao andro iray toa zato momba ny kabary izao teny meny zao ka mahasolanga fa raha tsy nomena dia mahajoko koa mijoro eto ny tenako misolo tena ny piofana rehetra sy ireo nosalorana lamba eto amin'ny fipima frantsa tsy mba irony sopanga metendry vero ao fa ny kijeja vao miana manidina ihany koa manao azafady raha iteny manoloana ny ady mambonahitra reo manao azatsiny ihany ko satria ny tsiny mantsy dia tahaka ny rivotra reny feoany fa tsy hita ny endriny ny miteny tsy afa-tsino ny tompoko dia toy ny voalavo misangy andavenina ka ny atao ihany ny mahaditsoka koa ialako ny tsiny satria tsy sakany teo aloha ka ombako tsy mahazaka ihany koa rehefa afakary ny tsiny fanalany vava dia arosiko ny asina sy arahaba omba ampirarin-tsoa avoary tsy mihoatra an'Andriamanitra satria izy no nahary zao rehetra zao koa atolotsika azy ny asina ambony indrindra ho atsika manatrika etona kosa zavary ny fitimana tombo ny tompo ka intelo no mifampiarahaba koa manatitra ny arahaba omba ampirarin-tsoa ho anareo izahay mifampiarahaba isika satria vita soa tsara ny lanonana androany samia ho ela velona ho ambiny tsaotra sy ho ambiny mbavaka tompoko zay ary no ela tompokilasy tompoko vavy fa voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika mbola tafahoana eto anio araky ny vaovambarako hatrany am-piandohana dia mifarana ny fiofanana naharanto fahalalana sy fahaizana izahay entinay manandratra avo ny teny malagasy ny lakana no toto-tanjona nefa ny mpivoy no soa familiana ary ny fiofanana no vita mpamendrena dia ianareo fipima sy ianareo mpampiofana no ny fanolotanana
tsy mba zara hitra teo aminareo ny fampianarana fa zara fity ho an'ny praitanindrazana sy ny firenena. Eo ianao ramatoa filoha maneran-tany sy ny birao fohy be, enikaja enim-boninahitra izay amin'izao fanotronanareo anay izao. Ho tsara ririnina ane ianareo, ho soa fahavaratra ihany koa. Eo koa ianao andriamatoa filohan'ny faritany Frantsa sy ny birao paritany. Tena sambatra izahay satria manana ray aman-dreny tokoa, manana anareo. Koa ho tomaratra fararano ane ianareo, ho mandy ndoa ataona ihany koa. Tsy ho adino velively ianareo mpampiofana rehetra. Ny azo novaniko lakana ny taninandriny ny tsara, koa misaotra anareo rehetra. Engane ianareo ka hisondro miakatra toy ny trafinomby, fa tsy aniridina tahaky ny rambony, fa ho toy ny lalana ka maro-panitsaka vao miamazava. Ho fanaterana ny saotra ary tompoko lahy, ho famatsiana ny sitraka tompoko vavy, dia firarintsoa avy amin'ny fo no atolotray anareo tsakanavaka. Engane ianareo ahazo ny sosiny tsara ka iondrika voky tantely, hitraka voky ronono. Samia ho ela velona eo ampanaova-tsoa tompoko. Dia indreto izay mpiara-miofana, natetika dia kivy, nefa nahay ny fanampy, nahay ny fanoana, nahay ny fampitsinjo. Ankehitriny dia notivetiny ny rano natsakaina, koa samia ambinin'Andriamanitra amin'izay atao rehetra tompoko. Eto koa ireo nosalorana lamba mampitondra ny afatra, fa sitraka azy telina ho ny tompoko ny fananterana azy ireo ho mpikambana raikitra. Mametoky izy ireo fa tsy anampiovana toy ny andro sy ny alina ny fitiavan'izy ireo ny kabary malagasy, ary ho porofoiny izy ireo amin'ny fanatanterahana ny adidy amanandraikitra izany, koa samia ho lavitry ny rofy sy ny aretina daholo. Tompoklahy sy tompoko vavy, ny fisaorana hony dia toy ny fahalavavany ka tsy lany amamina, ka eto ampamaranana dia mameritsaotra, mameritsitsaka ho antsika rehetra. Izao fifanotronantsika maro be toy izao dia manapirofo fa manandanja sy zava-dehibe amintsika tsirairay avy ny kabary malagasy. Andriamanitra manakare-pahasoavana ane hamaly fitiantsika rehetra, samia ho ela velona ane ny teny malagasy, ho ela velona ny kabary malagasy, ho ela velona ane ny fipima. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Mankasitraka indrindra andramatoa solotenanareo mpikambana vaovao eto amin'ny fimpima zany a, dia mahaleova mahalasany. Mitafitra io moa zany a ny fizarana faharoa amin'ny fotoanantsika, izao kosa dia hiditra amin'ny tapany fahatelo sady farany. Ka eto am-piandohana dia isy tantara fohy mahakasika ny fimpima zany a no atolotra antsika, ary aorianan'izay kosa dia atolotra mpanajana an'Andriamatoa filohan'ny faritany fimpima Frantsa ny teny. Saotra tompoko. Tantara ny faritany fimpima Frantsa. Salanche! Arabaina nahatratry ny fahafolo taona ny faritany fimpima Frantsa. Asandratra ny teniko, isondrotany taniko. Tomboko lahy sy tomboko vavy, amin'izao fankalazana ny fahafolo taona ny faritany fimpima Frantsa dia fifaliana ho anay ny manolotra anareo ny tantarany. Tamin'ny volana avrily 14 no niorina ny sampana fimpima Frantsa. Nandalo tao dia Paris ny talehan'ny fampianarana tao amin'ny foiben'ny fimpima. Tamin'izany fotoan'izany ramatoa Andriana Solo Adjaina Naomi ary dia nampianatra kabary tao amin'ny akany malagasy tao Kasan izy isakariva nandritry ny tapabolana. Rehefa vita ny fampianarana dia natao ny fanadinana manara-penitra. Tsangana
ny fimpima tatia frantsa dia natao hoe sampana frantsa tamin'ny taona 10 mpikambana 10 tao anatin'ny andiany Tsipelamanitra zay no nanangana ny sampana frantsa tamin'izany fotoana zany ary dia nifidy izay ho filohany ny andiany voalohany izay natao hoe Tsipelamanitra. Telo no nirotsaka ho fidiana tamin'izany ary Andriamatoa Ramandray Voninadela no lany ho filoha. Natao tany Antsahamanitra tamin'ny fiafaran'ny Zakabe faharoan'ny fimpima tamin'ny volana Jolay 12 ny fianianan'ny filohan'ny sampana Frantsa. Ary dia nanomboka ny volana Oktobra dia efa nanomboka ny fampianarana kabary ary dia ny filohan'ny sampana moa izay sady talehan'ny fampianarana rahateo no mampianatra ny kabary. Tamin'ny taona 2012 kosa no nivoaka ny andiany faharoa atao hoe andiany Telonorefy. Tamin'izany fotoan'izany koa dia nandalo taty Frantsa ny filohan'ny foibe fimpima Ramatoa Anitra Andriambovonjy ary dia nampiantso moa izy sy nampivory ny biraontsapana dia nitsodrano an'izy ireo ny amin'ny hoe tokony anitarana ny fimpima any amin'ireo tanàn-dehibe misy malagasy eto Frantsa. Tamin'ny taona 2012 kosa no nivoaka ny andiany fahatelo antsoina hoe andiany Mahatsanginy ho azy. Tamin'ny taona 2012 dia nisy zany ny fampiomanana an'ireo rehetra izay vonona ny ampianatra kabary. Dia tamin'ny koa no nitsangana ny sampana fimpima Marseille, ny sampana fimpima Toulouse, ny sampana fimpima Lyon. Ary tamin'ny taona 2012 indray no nitsangana ny sampana fimpima Strasbourg, sampana fimpima Bordeaux ary nisy koa zany nirantsana tany Lille, Rennes ary Tours. Tamin'ny taona 2013 kosa indray no nitsangana ny sampana fimpima tany Orléans, ny sampana fimpima Mulhouse. Tamin'ny taona 2013 kosa dia nitsangana ny sampana Mena Masoandro. Ny ataony hoe Mena Masoandro moa dia ireo toerana any amin'ny avaratra andrefan'ny Frantsa. Misy tanàna maromaro amin'izany fa ny lehibe amin'izany moa dia misy sahala amin'ny hoe Nantes, Rennes mba ahitantsika an'ilay izy aiza izany. Dia tamin'izany fotoan'izany koa zany nitsangana ny rantsana Nice, Le Mans, Grenoble. Tamin'ny taona 2013 kosa no nitsangana ny sampana fimpima any Rouen, tany Montpellier ary Avignon. Ny sampana tamin'ny taona 2013 sy 2013 kosa dia ny fampianarana ampitaindavitra no tena natao tamin'izany amin'ny hoe fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Ny Skype moa tena mbola nisy tamin'izany fotoan'izany dia tamin'izany zany nisy amin'ny hoe rantsana tany à Dreux sy tany Angers. Ary tamin'ny taona 2012 sy 2012 izay efa ny sarotsarotra ilay fivezivezena dia nitsangana koa zany ny sampana ny rantsany tany Dijon sy tany Montluçon. Sao indray tsika dia resaka mikasika an'ireo asa sy hetsika karakarain'ny fimpima eto Frantsa. Ny asa fototra sy lehibe mandavan-taona karakarain'ny fimpima Frantsa dia ny fampianarana kabary. Raha toa ka folo ny isan'ireo mpiofana nivoaka mpikabary tamin'ny nanorenana ny fimpima tamin'ny taona 2013 dia ny tombo andarana salamidina indrindra zany ary raha totaly zany hoe ny isan'ireo mpiofana lasa mpikabary hatramin'izao taona 2012 zao dia mahatratra 500. Toerana fampianarana kabary moa zany dia any amin'ireo toerana misy ny sampana fimpima na ny rantsana fimpima. Fa dia taterina noho ny tsy azona atao intsony ny fampianarana fanatrotava noho ny hoe valanaretina coronavirus dia natao tamin'ny ampitaindavitra tamin'ny alalan'ny Zoom fampianarana kabary. Eto zany dia manao antso hoe naizanaiza misy antsika
eto a Frantsa dia vonona ny ampianatra kabary atsika ny faritany fipima Frantsa ary manainga sy miantso ny rehetra zany fa zava-dehibe le fianarana kabary. Aminay ny kabary dia fomba ankiray koa zany hoe anehoana ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny malagasy izay ny ampitan-dranomasina. Elaela izany ka manao zato izy inona vaovao? Tayanina vadivadika. Totany akoho voakapoka ke fahitako an'se valala voatango very fanambola very. Dia manaraka izany moa zany dia manao atrikasa isa-taona koa ny fipima Frantsa. Ny fotoana fanaovana ny atrikasa dia amin'ny farany herinandro farany volana septambra. Izy io zany dia fivorian'ny mpikambana izay natao koa hanomanana ny taom-pianarana manaraka no indrindra zany koa ohatrany hoe fahazahoana izay toromarika vaovao hanamboarana amin'ny fampianarana. Mahafinaritra tokoa indrindra ny hoe ny fiarahanao satria tena zava-dehibe mandritsy ny faran'ny herinandro sabotsy sy alahady no fiarahana tamin'izany. Ankoatr'izany ny fotoana hatrehan'ny fipima Frantsa koa dia misy ny fankalazana ny andro natokan'ny iraisam-pirenena ny UNESCO ho fankalazana ny tenin-dreny teny beazana zany hoe ny 1 febroary. Dia misy koa moa zany ny fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy izay mandritry ny volana Jona. Misy fotoana hitsanganana, misy fotoana hitombenana, misy fotoana ahanginana, misy fotoana hitenenana. Anam-pitenenana aminareo amin'ny fanazana ray aman-dreny tompoko no atom-pitsanganana eto. Ty satondrazako zah ilay ataoko atrikohana avao fa tsy haiko aria. Zah reto ela fa ela nahamasaka izay maty zay. Raha lavy ty ay ty motso ty kisoa. Raha lavy ty saotsy ty fantatsy ty toa. Mahavelo bevata le amity ninjanjegna reo ay. Raha nana tsifa faly raha. Raha nana tsifa le ny lekaleka. Raha nana tsifa ny doladola. Raha nana hoy ny piopio. Sitraka ny fagnanan-draha tely ny fagnanan-dreny. Noho ny fiboana dia nanana endrika manokana zany fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy zany tamin'ny taona 2021 teo satria nampitaindavitra le izy ary nampiarahana koa zany tamin'ny hoe fanamarihana ny fiverenan'ny faha-80 taona ny fiverenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara ny fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy. Zava-dehibe le izy ary nafinaritra satria tena nandray anjara tamin'izany koa ireo sampana fipima 12 zany moa zany dia mbola azontsika jerena ao anatin'ny tambazotra YouTube zany hoe fotoana natao tamin'ny hoe 17 Jona 2020. Feno folo taona tamin'ny volana avrily 2020 ny fipima Frantsa. Natao oviana lehibe grand projet izay notantaniny tony aparitany dia moina ratovisaona ny fankalazana ny 10 taona. Volana Jona 2020 dia efa voadinika sy tabaky ny brapartany ny fomba hitondrana ny fankalazana ny 10 taona. Zany dia natomboka tamin'ny hoe fanaovana faninanana ny amin'ny hoe sary famantarana, logo, ny teny faneva ary ny hira faneva. Ny teny faneva moa dia nitapaka dia hoe asandratro ny teniko isondrotantaniko. Ny amin'ny hira faneva kosa ny feony dia mpamorikira any Madagasikara nakana no nanao ny feony izay noravahany dia nataon'ny mpandihy malaza koa hoe Navin ary ny tonony kosa dia Domoina Ratovisan. Salanche arabaina nahatratry ny 10 taona ny faritany fipima Frantsa. Asandratro ny teniko isondrotan'ny tany
avy eo zany moa dia nateveny reo sampana rombe folo tamin'ny fampisehoana fomba fanehoana ny fankalazana ny 10 taona. Zay rehetra zay a dia natambatra horonan-tsary zay atao hoe klipy ofisialy ny fankalazana ny 10 taona ny faritany fimpima Frantsa zay mety ho hitanareo amin'ny fotoana samihafa. Ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 10 taona kosa dia natao tany amin'ny Atrikasa ny faritany tamin'ny 18 sy 19 septambra 2022 tany Saint-Romain-d'Épopée akaikin'ny Lyon. Milohan'izany anefa dia efa nisy ny fitetezana n'ireo tanan-dehibe eto Frantsa miaraka amin'ny mpanakanto gasy Eric Manana sy ny feo gasy. Natomboka tany Toulouse tamin'ny 7 septambra 2022, avy eo nakany Rennes 14 septambra, Avignon 12 septambra, Bordeaux 20 septambra, Rouen 4 oktobra ary nofaranana tany Lyon tamin'ny 20 oktobra 2022. Atraiza dia fenopoka ny trano ary misy aza voatery lavina fa dia mbola lahana tsy indrindra tompoko. Manaraka izany koa dia ny amin'ny hoe ivon'ny fankalazana zany dia efa nieritreretina hoe ho atao amin'ny voalohan'ny volana Mai zay aty Tismons kaikin'ny Paris famohanan'ireo mpianatra mpikabary rehetra manerana ny Frantsa sy fanasanoran-damba. Ary faharoan'ny volana Mai kosa fanaovana alin'ny mpikabary miavaka zay ataony amin'ilay millénaire. Efa voalamina avokoa ny zavatra rehetra, efa natao tsara ny fiomanana hatramin'ireo avy any an-tanin-drazana zay nitarihan'ny Filomena Ratany efa voamakomana daholo. Kanjo moa dia semba nyty valanaretina coronavirus ty dia tsy azo tanterahana ny zavatra rehetra atao. Fa dia ny zavatra atao kosa zany nefany dia famoahana an'ireo mpikabary tsy ireo izay niofana tamin'ny taondasa ihany tamin'ny hoe andihan'ny 10 taona fa ireo izay niofana tamin'ity taom-piofanana ity koa 20 sy 22 sy 2022. Dia efa manome fotoanantsika rehetra zany amin'ny asabotsy 12 Mai 2022 sy 22 manomboka amin'ny 7 hariva famoahana ampitain-davitra amin'ny alalan'ny Zoom sy ny Facebook. Mbola alefa aminao ihany moa zany ny andinindininy. Fa dia izao koa dia efa mba hoe manome fotoanantsika rehetra amin'ny asabotsy fahafitony volana Mai 2022 sy 22 zay amaranana ny fankalazana ny 10 taona ny faritany fimpima Frantsa. Dia samy ho ela velona daholo tsisy hotratra n'ity varanaretina coronavirus ty ary rasanatry misy tratrany dia ho sitrana soamantsara. Eny ary tompoka fa dia ny fotoanantsika zany dia amin'ny 10 volana Mai ho avy zao amin'ny 7 hariva. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Tratry ny 10 taona ny faritany fimpima Frantsa. Asandratra ny teniko, isolotan'ny taniko. Izahay fimpima dia tia ny tenindrazanay, mampiray ny malagasy ny teny fanevanay. Manentana anao, mampiofana anao, bizara sy mampianatra amin'ny alalan'ny kabary. Zahay avy aty Frantsa dia manondrotra sy miaro, nisy
nisy toavina malagasy mankafy ny fihavanana manandratra ny kabary ataonay mibaribary mba hivelarany samparitra ro kabary tsika jiabe. Tomboky lasy tomboky vavy izay moa zany no nahazona tolotra tamin'ny piasitry ny tantara moa tsy fanadino dia eto zany dia mbola manantitra ny fisaorana sy fakasitrahana an'ireo izay izany karakara ny tantara misy ny Demoina Ratolson miaraka tamin'ny hoe Randrena Arivony teo amin'ny lafiny teknika indray dia nisy Randrena Arivony Carole sy Randrena Arivony Rija mbola mankasitraka azy ireo ampahany ihany naseho tamintsika teto fa mbola hoe ho aseho manontolo izy io tantaran'ny faritany fifima Frantsa amin'ny fotoana mahamety azy. Fa dia izao ngamba aloha dia ny tena miditra ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fisaorana ka ny voalohantena aloha zany dia ny fisaorana antsika rehetra izay tonga nanasika teto. Ny azo lazaina amintsika dia zao nisy nanatrika mivantana amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 300 zany na ny eto amintsika eto na ny any amin'ny Facebook ary eto mariako tsara fa izay no raha ny tany Madagasikara zao raha ny vaovao reko dia mitambatambatra ry zareo amin'ny fanarahana azy. Izany hoe ihany moa efa rahantsika ihany zavatra misy tsy hoe ny tsirairay torina eo indraindray misy olona folo izay manaraka an'ilay izy. Izay zany aloha ny zava-dehibe anankiray izay fisaorana antsika rehetra mihitsy. Dia amin'izany fisaorana zany aloha dia tena tazako eto ary hita tamin'izany koa dia ny voalohany ray aloha zany dia tsy tanteraka izao fotoana izao raha tsy nisy an'ireo izay tena hoe nahandro namasaka sy nitotona fotsy ary tena hoe niasa mafy dia mafy mihitsy sy nahandry andro tsy nahandry alina ary eto moa samy nifandrimbona tamin'ilay izy avokoa dia misy ny tonian'ny faritany Frantsa Demoina Ratolson dia misy koa zany ny tonian'ny fampianarana sady mpitsahantsoratra tena nandray antsara ilay mpitsahantsoratra ny faritany matoa Fokara Normboangy Liva izay hitantsika teo. Fa dia samy nandray anjara nitondra ny fandraisana anjara daholo ny rehetrarehetra dia indrindra moa zany eo amin'ny lafiny teknika ary tsy katsaina fa izao resaka teknôlôjia vaovao izao tena raha tsy misy olona tena nahafehn'ilay izy tena sarotra be ilay izy. Teo moa maro ny teo anatin'ny teknika fa ny tena nandrindra sy nitantana azy dia raha matoa hoe Saondra. Dia Saondra zany dia mpikambana ao amin'ny sampana fimpima Mulhouse. Dia izy koa zany Saondra no fikarakarany tamin'ny resaka smule hita zany fa tena naomby tsara fa dia sady akasitrahana izy ny karakara indrindra koa akasitrahana tsika rehetra izay nandray anjara tamin'ny resaka smule iny. Dia ny amin'ny fotoanan'io moa dia tsy adino ny mpanolotra dia misy ny ramatoa Joël Nandrepody teto amin'ny hoe mpikambana sampana Paris. Fa ankoatr'izany dia mbola miverina amin'ilay fisaorana izao fotoana izao no tano ohatran'ny hoe nangatsiaka ny fety raha tsy tonga teo ianareo. Eto zany dia mbola isaorana indrindra mihitsy ny aloha ny tena ny fanampy sy ny fanohan-tanana ary tena hatrany hatrany tamin'ny fikarakarana an'ity fotoana ity dia ny hoe ny Bureau Foiben'ny Fipimaneran-tany izay tarihan'ny filoha fipimaneran-tany ramatoa Anitra Andrembovonjy. Fa io koa dia isaorana koa teo amin'ny fanotronana sy ny natao rehetra ianareo izay filohany sy ny mpikambana avy any amin'ny faritany rehetra. Raha ohatra zao ny tany Madagasikara ary hita tamin'ny anarana tonga teo dia misy ny avy any Antsiranana, Antsirabe, Antananarivo, Fianaratsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara. Izany hoe eo amin'ilay faritany fipima izay nisy ahitana avokoa. Ohatran'izany koa fisaorana indrindra an'ireo mpiandraikitra ny filoha sy ny mpikambana avy amin'ireo faritany ivelan'ny nosy efa nilazaina teo fa mbola hitako teto zao dia avy any Allemagne, avy any Benelux, Canada, dia avy any amin'ny rantsana Côte d'Ivoire koa teo dia ny La Réunion, Norvezy, Nosy Maurice ary Suisse. Tena zava-dehibe mihitsy ny fanotronana ohatran'izao rehefa hitsika atao ohatran'izao ny hatsapana hoe tsika reto dia tena ray ihany. Ary ny tena tsy adino moa fa ny lehibe indrindra moa zany dia ny fisaorana tsika mpikambana rehetra, sakaiza mpikambanana rehetra ary indrindra ianareo malagasy rehetra izay nandray anjara nataiza toerana nanotrona teto
nataiza toerana misy anareo. Zay tompoko dia ny fisaoranao ny toy ny fahalavamany tsy lany mamina ka dia mbola makasitraka tanteraka anareo rehetra fa dia ny fotoana omena indray moa zany no tena anaovana ny fety lehibe dia anotenena hoe fa afaka indray ty resaka fiboahany ity na rehefa sy ny hoe mivaranaretina dia amin'ny fahafito ny volana May 2024 zay ny efa hanomezana anareo fotoana amin'izay tsika dia afaka mifankahita mivantana afaka mifandray ray tsara ary ny fotoana amin'io fotoana io sady misy ny famoahana ny misy koa ny alin'ny pikabary hafa ihany tsika malagasy dia ny mandihy ny tena zava-dehibe rehefa mifaly ny toerana anaovana azy moa dia efa fantatra hoe any amin'ilay milionera dia efa fanaovana azy hatramin'izay ihany dia makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy.